Araba toboko lafinaritra toboko faltafaraka amintsika ny tokantrano andray amin'ity takarivany atalata fatelo ambin'ny folo volana novambra ity. Manasanao ampanajana ary izay anjohitra amin'ny farany ny fampalala amin'ny voita amin'ny fahitalavitra matv ny makasika ny fandriampahalemana avy hatrany no isantarantsika ny fotoana ary amin'ity takariva ity. Nanatanteraka fiaonana niaraka tamin'ny mpanao gazety androany ny mpitandro ny filaminana makasika ny opération tandroka izay anenjehana Andremena Bill akoatra ny tompona andraikitra ambony eo anivon'ny gendarmerie pirenena eo ihany koa ny avy amin'ny miaramila ary ny polisy pirenena dia anisany nitondra tatitra makasika izay tranga izay ny colonel Lilson René eo ihany koa ny généraly Iamar Gaddafi Sergienne any amin'ny ilana tsy minosiny ao atoloarany tinambara samy nanambara moa ny mpitandro ny filaminana tao anatin'izany fiaona tampanao gazety zany fa misy ambadika politika ny tranga izay miseho any amin'ny ilana tsy minosiny. Misy ambadika politika ao anatin'ny raharaha Andremena Bill sy ny alatromby any Atsimonosy araka ny tatra izay nataony manam-boninahitra nitarika amin'ny fampandritany tany toerana nandritra ny fiaonany tamin'ny mpanao gazety androany tetsy amin'ny tobon'ny Sandary etsy andrefana Ambojanahary. Nosoritan'ireo manam-boninahitra ihany koa fa misy resaka fanangonam-bola amin'ny fifidianana mifandray amin'ny fanaovana valabe tamin'ny andro filoha teo aloha Marc Ravalomanana ary ny fanondranana omby velona mankany ivelany ny ao ambadiky ny raharaha. Mifanidra andalana amin'ny fangalarana omby anarivony dia manao fambolena rongony ihany koa ireo malaso izay tohana amin'ny mpanao politika araka nambaran'ireo manam-boninahitra. Mitsipaka ny filazanany amin'ny tsy fisiany fanajana ny zon'olombelona nandritra ny opération tandroka ny mpitandro filaminana. Nosoritan'ny colonel Lilson René izay anisany namita-iraka tany Atsimonosy tao anatin'ny roa volana fa tsy nisy ny fandrimpahana ny olona nataony mpitandro filaminana tany toerana. Fa niantomboka tamin'ny filazan'ny ministeran'ny fiompiana fa hanondrana omby ivelany iny niantomboka tamin'iny nietsika ny opération Andremena Bill satria misy demandena omby anarivona tany velany io izy omeko anareo ny témoignagen'le olona fa izy mihitsy resaka le armadegara tsy tafaverina le projet efa mitakiny agny velany hoe alefaso de nisy tampoka moa igny le hanondrana omby ivelany igny de tsy haiko izay na efa natsaratra na nakory déclenché tamin'igny zany le resaka Andremena Bill ka rehefa parena amizay zany le population tany satria ny alatromby misy ary misy foana fandraisana andraikitra mpitandro filaminana fa le ndre mandeha aty tena voly masif ary amin'ny 200-300 ory zalahy manafika io izy groupe raiky ary izy misy discipline henjany saikisaiky olona mifankafantatra sy mpihavana izy ireo misy discipline hoe zay tanàna tsy mandefa tovolahy de vonoina idirako amizay le resaka hoe génocide tsy nisy toerana nisy olona maty tany ankoatran'le toerana efa voalaza hoe reto misy an'le tompam-pahamarana ary io tsy resaka famonoana olona fa accrochage misy efa voapirofinareo teo fa resaka valabe na tonga le vol massif izy adolo reo miteniteny amin'ny télé reo fa olo ambadiky le valabe reo ary za mino fa olo nahazo vola ampitenenina satria le madama teneninareo teo iny nagnofa hôtel du Louvre mihitsy tsisy teniteny fahatany amin'ny hôtel du Louvre zany raha tsy hoe ity vola ndana amin'ny teny anao député izy moa ny ex député izy raha matoigny zay teo amin'ny antoko ino bon za mino fa misy ambadika an'le valabe aby reo ary ary ny zavatra rehetrarehetra na rongony na ity resaka omby ty misy resaka en vue ny élection la rehetrarehetra efa ho avy élection misy fanangonana vola be io afahana manangona vola miliara ary zareo zany matahatra no dévoiler ny zavatra ratsy ataony de ny ratsy fotsiny mamafilainga afahana mamely ny mpitandro filaminana zay manao ny asany agny amin'ny resaka communauté internationale. Tsy nanome isa ofisialy maty nandritra ny opération tandroka ny mpitandro filaminana fa nambaran'izy ireo fa nietsika izay natao tao Andranovory nahitana olona maty betsaka indrindra izay niisa 9 anisan'ny itondrandreo mpitandro filaminana fanazavana ihany koa momba ny doro-trano. Amin'ny resaka fandorona trano lazaina izy io fa mpitandro filaminana mandorona trano zahay raha mandeha miakatra amin'ny tanàna reo miaraka amin'ny vahoaka zahay ary zahay miaraka aminazy reo
de rehefa matetika zany tsy tratra ao le olona sy misy olona tsony zany fa lasa mitsoka daholo zany le dahalo hoe de le vahoaka indesin'le fony satria maharary ilajana fa misy olona anankiray zao hoe misy veromby a 520 sy 100 miaraka taminay tsisy hitana ray anydongo zao no misy atao hoe 10 hitany midongy asimo de mandalo am'le toeran'ireo izy mandritra ny firy andro hoe de rehefa latra zay satria sy ataonay any aloha ireo vahoaka reo fa any orinana ihany izy mandeha satria izy mitondra sakodo kelikely koa avy aminay misy arany balanay oentina satria mavesatra be de inona nefa nataony rehefa sy hitany le olona tsy tratra tao ireto tranony ranonay de avy de dorodoron'le trano zavatra nisy tany zany fa sy le force nanao an'io basena amin'ny 20 no azo vanja 13 olona 7 ny voasambotra ka ny 7 tamin'ireo no nahiditra ponja vonjimaika ary 10 no nahafahana vonjimaika alatromby firaisana tsokombakomba tamin'ny fangalaran'omby fitazomana omby trafikana rongony ireo ny tazomana ireo olona izay nitazomina araka ny tatitry ny zandarmaria-pirenena mikasika Andriamena Bila sy ny ado anatin'ny raharaha fangalaran'omby sy ny fambolena rongony dia mbola tsy azo mitandro filaminana izy ireo nosoritany komandany Zandarmaria-pirenena ny Jenerala Valmanina Richard fa mbola mitoy ny fanadihadiana ary mitoy ihany koa ny opération tandroka fampandritany any Atsimon'ny Nosy.